antsika koa hitondrana mavaka ny iray aman-dreny mpitandrina mianakavy eto amintsika amin'ity volana desambra ity vajanantsika mboa hevitra hoe manaiky an' Jesosy Mesia ny lino ampitona ao aminareo anery avany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Ave isika hisaotra sy amin'ny voninahitra an'Andriamanitra dia ny Apokalipsy 4:10 ny andiny fahatelo tapany faefatra no iarahantsika mireto. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, lehibe sy mahatalanjona ny asanao Tompo Andriamanitra soa. Mahitsy sy marina ny lalanao ry mpanjaka mandrakizay. Iza no tsy atahotra ary iza no tsy ankalaza ny anaranao Tompo fa ianao ihany no masina. Ary ny firenena rehetra ho avy antoaka eo anatrianao fa efa naharary ny fitsarana marina nataonao. Amen. Genesis tufa silambi efapul katunka amnadin favaru katam faful. Genesis tufa silambi efapul katunka amnadin favaru katam faful. Utui zanajani au plazatara dengan Matiu volun atunka amnadin volun katam Matiu volume atunka mandi volume katanga bila bifu agfarana au kunjana volume tufa bifu atunka mandi volume katanga te kunjana volume tufa bifu atunka mandi volume katanga te raisam lai te zani sike te zawa ayate amnana Jesus. Pergi Juda, budaya kalau yang di tanah uang di musli papanau, yang bukan yang di zani kereno, zana diu Juda, ahli yang mamitsa ke mantu diu lagi, aku diu bar kaizan wanetas. Nite pandaka sialam nite panapa iwan dilan madapa kasilu kanwas figede boleh tunjuk Feliz a praia de Jesus Cristo, sabe a vida, sabe que a palavra tinha que ter canção, sabe tinha que ter canção, Jacob tinha que ter canção de palavra, e Judas tinha que ter canção feliz, sim, e Sara também, e feliz tinha que ter canção, Esbon tinha que ter canção de Aram, yang terdapat diantarkan Yesus, Yesus diantarkan Salu,
Salmona dia miteraka amin'ny Boaz tamin'ny Rahaba. I Boaz dia miteraka any Obeda tamin'ny Rut. I Obeda dia miteraka amin'ny Jese ary Jese dia miteraka amin'ny Davida mpanjaka. I Davida dia miteraka Solomona tamin'ny vavy Boria. I Solomona dia miteraka Rehoboam ary Rehoboam dia miteraka any Abi. I Abi dia miteraka any Esafa. I Esafa miteraka any Josafata. I Josafata dia miteraka any Jolama. I Jolama dia miteraka any Uzia. Uzia dia miteraka any Jotama. I Jotama dia miteraka any Ahaza. I Ahaza dia miteraka any Ezekiala. I Ezekiala dia miteraka any Manase. I Manase dia miteraka any Ramona. Ramona dia miteraka any Josia. Ary Josia dia miteraka any Jekonia. Mirahana tamin'ny fahavahana tany Babilôna. Ary tao anatin'ny fahavahana tany Babilôna, i Jekonia dia miteraka any Sealtiela. Ary Sealtiela dia miteraka any Zerubabela. I Zerubabela dia miteraka any Abihuda. Ary Abihuda dia miteraka any Eliakima. Ary Eliakima dia miteraka any Azora. I Azora dia miteraka any Zadoka. I Zadoka dia miteraka any Akima. I Akima dia miteraka any Elihuda. I Elihuda dia miteraka any Eleazara. Eleazara dia miteraka any Matana. I Matana dia miteraka any Jakoba. Jakoba dia miteraka any Josefa vavy Maria. Ary Maria dia miteraka any Jesosy izay atao hoe Kristy. Itaranaka rehetra hatramin'ny Abrahamaka hatramin'ny Davida dia itaranaka hatramin'ny folo. Ary hatramin'ny Davida ka hatramin'ny fianakany Babilôna dia itaranaka hatramin'ny folo. Ary hatramin'ny fianakany Babilôna ka hatramin'ny Kristy dia itaranaka hatramin'ny folo. Sebagai hewan plastik cuma pengajar kompetisi lalu dan merupakan sangat bola kemana-mana kemampuan cenderung transmisi dalam penggunaan mengenai flow Jesus transmisi mengenai Jesus untuk sangat keras keras Pani Rawa Skarita, Amnara Jesu Kristi, Luan Syekuna, Arabaina Mutana, Al-Abadi, Sunakaki, Lusoftone, Beta Tukana Syekuna, Bawala Tamna, Ranabalaka, Misunakaki, Shanwan Sidasi, Amni Vunatu Mans, certainly a Malay Fakia, Stolatin, and Lucha Fiarabana. Mafiravensu di laut yang nakabra. Tenite lo berapa kisah kemandau itu ditundra bukti foho. Tanah ini konsin mai susu na foka berapa. Sampai dengan nanti dibatisan di nama. Nyata namanya mesti bezo. Sajika nama fanikin ternyata acara transaksi nyata nama batisan. Si macam yang orang saja, zaman kena lakukan batisan orang. Ini bukan batisan yang, ini bukan batisan fanamas, ini bukan batisan menaran Yesus, ini bukan batisan Jordan, kan batisan FDKM, ini batisan mana? Fanrol, alai panah batisan fanrol, tinggal fanamas, jangan. Bayang iman cuma define iman ini, bisa. Fanya tonalimanja zakit atau nalimanja zalakatina sina suraka fatsele manja mandikala sana kata fatsele manja tsara panontsara manja fkawan simamile ina makula dari manile zai mafalana misamu fu amara tibuti hero yana kira apa refa misi antara riti Yulian tahu dan besar, panjiran mentiluk namun sonera, karena namun bukti, sampai lepas pun nanya tahu sah, jalur namun tuan nan,
vavaka Pentekosty na vavaka fito nataon'ny Pentekosty ao na vavaka ataon'olona mavonjy ato roa arivo vidiny boky anankiray koa 10 minitra herintaona misy tantara roa amby dimampolo ato hoan'ny mpianakavy ary boky farany fahafolon-karena lalàna safasoara tokony amin'ny fahafolon-karena dia tsy inona ny maro arahana ahoana ny atao ato misy tantara zany telo hoe vidiny fianarana sy fahaizana toroteny perikôko mofinaina tsy maintsy torinao ahoana ny fomba jerenao ny mokli ary ahoana tafakokanao ny toroteny ato misy ary farany firana ifakamotangana firana fefenina firana fifaty firana vovokomanga firana fanampo ato dia dimy arivo sy roanina vidiny zay noina iaho amin'ny tombona amintsika mandrakarifa ny fahasoavana amampiadana avy amin'Andriamanitra atsika sy Jesosy Kristy tompontsika amen. Ny fanevana zao anatin'ny tanana zao iaho zany raisy pastera dia araka ny perikôpa amin'ny tiambrany ity sady mofinaina amigo dia ny Korintianina voalohany toko faharoambin'ny folo andiny voalohany hatramin'ny andiny fahatelo fa ilay voasoratra tany voalohany ampelantanantsika andiny fahatelo vakoka zao ny anaran'i Jesosy Korintianina voalohany toko faharoambin'ny folo andiny voalohany hatramin'ny fahatelo ary amin'ny zava-panahy raha etsy tiako tsy ho fantatrareo fa folo jetikisa ianareo natany misampomona araka izay natao manareo koa mampahafantatra anareo fa tsy misy na miteny ny fanan'Andriamanitra manao hoe voazona Jesosy ary tsy misy mahay manaiky hoe Jesosy raha tsy amin'ny fana amen. Ny alalan'ny tanana tahaka an'izao iaho dia ivavahana manokana ho an'ny tanana andritra ny herintaona tanana foana miteny miasa manao manana fa itsika fimonina kosa manokana lahady anankiray maitonona mavaka feny aminy mpalahelo tsy aminy fa matetika raha tenena andatsika ivavaka amin'ny tanana dia manomana amin'ny tanana mila fa mamarazy anera fa marary ny tanana mivavaka ka amin'ny fotoana eny tsy aneihany fa mitona reny tokony tsara mavaka ny tananatsika fa ny aminy kosa dia tokana feno ho azy sady torina teny aminy koa fotoana ianako tory fa misy fotoana koa mba mandray torina teny aminy ka zay zava-dehibe misy missionnaire anankiray aho missionnaire io dia nandeha namako fiangonana vorenina atao daholo tanana enina amby dimampolo nataony vakeapeny anara tanana présent tanana absent amaniny misy problème brany présent absent misy problème enina amby folo misy olona daholo rehefa vita ny famakina anara andeha teny mianatany missionnaire tomany vovovo nandoazy ary midragagara mifona Jesosy ny rahalahy tsy vanivavaka ho ny rahalahy matombo voana ny fiainana sady tsy ampitavaka matombo sikely ny fiainana za mitsy mitolona hivavaka ho ny rahalahy tsy hoe misy olana ihany vo hivavaka fa ny fotoana rehetra vavaka ny tananazy maninona moa iaho no vavahana ny tanana ary maninona no mamanalana ny tanana izy jerentsika Korintianina voalohany faharoambin'ny folo zavatra voalohany ny marieto eo amin'ny andininy voalohany ary amin'ny anarany Jesosy ary amin'ny zava-panana anaty dia tsy tiako tsy ho fantatara ny mission mpitandro voalohany indrindra mampahafantatra ny zava-panana fantatra ny zava-panana lalay afako ataonao tsotsotsy
Zany atao hoe mampahafantatra ny zava-panahy zany. Sy mora io manomana toroteny ohatran'izao. Misy aina miala, misy aina afinta, ary tsy mora mandinika soratra masina. Zay indrindra mahatonga atsika mivavaka amin'ny tany mba ho tsy lovy ny fanahy masina. Mampahafantatra ny zava-panahy. Inona ny zava-panahy tokony ho an'ny fiangonana amin'ny alalan'ny tubercopatie? Inona ny afaka tian'Andriamanitra ho fantatry tubercopatie? Raha zany raha tsy vitan'ny sain'olombelona zany. Ndraindray misy fotoana ianao mijery boky samihafa, mijery dictionnaire miala maina tsy tafavoaka. Emanao soratra masina io. Zay indrindra mampanohany ka mifadana ary rehefa mifatosika izy afa sokafan'Andriamanitra ny teny. Ary rehefa mifatosika tonga dia mandaitra ny teny. Ohatra, ny Perikopa tao mpiambany ity ny Genesis lay 7 tao fa inona re ny zava-panahy amin'ny Genesis toko faha 7 io le resaka Juda. Dia ny Juda moderany raharaha ianao ary ny tananao ho amin'ny vozon'ny fahavalana. Iny fiainam-panahy amin'izany. Ny tanjony fijoroana vaovolombelona hampiaiko volana amin'ny olona. Zany ny olona rehetra mahita anao dia mihaiko tena manana n'Andriamanitra. Resaka moderan'olona ianao noho ny fijoroana vaovolombelona. Moderan'olona ianao noho ny fiainam-panahy anananao. Iny ary mampifahavalo resina vola. Mandinika antsika ny filazantsara koa. Inona koa ahoana koa fomba hitoriana zany atao hoe ranona teraka ranona ranona teraka ranona ary lailay mampalahelo aho. Rehefa mamaky baibolytsika dinganitsika inona koa za filazantsara io teny io tsy vakin'olona ranona teraka ranona. Ary eo inona hoe mampahafantatra ny zava-panahy. Inona ny zava-panahy? Azadinona fa misy présence n'olona efatra atao Juda. Juda niteraka ny fariza amin'ny Tamara. Any izy avadoza rehefa hay Jesosy ty taranaka olona anankiray nahavita zavadoza raha manofoka. Kanefa no ny fahasoavan'Andriamanitra rehefa mibebaka dia lasa taranak'Andriamanitra. Zany Juda zany rehefa niteraka tamin'ny vinantona. Ary zay la filanankiray. Ary eto koa ambara eto Boaza teraka tamin'ny Rahaba. Zany Rahaba zany rehefa Rahaba Jange. Davida teraka tamin'ny vadin'olona. Vadin'olona izy zany ilay fahasoavan'Andriamanitra ho an'olona mibebaka, ho an'olona manomteny lasa zanak'Andriamanitra, lasa taranak'Andriamanitra. Eny karazan'olona rehetra hita eto manjaka valina olona tsotra. Eny nanolona mbalina tahaka ny Maria lasa taranak'Andriamanitra. Zay mahatonga vavany amin'ny taniny hamoaka ny zava-panahy. Iny zava-panahy amin'ny toroteny ireo mba mahakasika ny fiainan'ny olona. Eny hanova ny olona ary hatonga hanaikan'Andriamanitra. Zay ny zavatra voalohany. Zavatra faharoa eo jerena ny Korintianina voalohany toko faha 12 andininy faharoa amin'ny anaran'ny fantatra fa fony Kristy ianareo nentina tamin'ny sampomona araka izay mitaona nanareo. Mitaona ny olona hibebaka. Taloha ianareo tamin'ny sampomona ianareo. Taloha ianareo nitaona. Ary eto ny voalaza nentina ianareo. Na hoe nitaona ianareo. Zany hoe nentin-draha nentin-javatra ianareo taloha. Fa ankehitriny kosa averina ianareo tompona amin'Andriamanitra. Zany hoe ilay mission-ny tanana zany mamerina ny olona amin'Andriamanitra. Manala ny olona amin'ny filaoram-poana. Manala
zavatra mafin'olana miatraika manaiky zavatra tanana anankiray nampiavana olona sy bekona miady ny olona sy bekona farany anatiny paster satria tsy mety miady atona le olona ianao ilay olona efa olona miela metezana anao votokonona mantsona io zany mandefery anao fa ibekona aminao rehefa zakavoy mandany mbola mila fitay zany tsy anao le antim-panahy mandefery anao fa zao lanitranakana idiranareo mandefery le olona le olona zao paster zakanao lanitidiranitsy nilo tombo paster karaha tombo tsy mahinan-kany dia raha matoy teny izy manana dalana dia anao tsy mankany ianao le rahanao raha mahafantatrao zany mamerina io amin'Andriamanitra zany zany mamerina io amin'Andriamanitra zany natonasizany zany mamerina io amin'Andriamanitra zany natonga Jesosy Mesia tonga olona ary zany misontsika eto ambony-tany ary raha misy olona tsy hiverina amin'Andriamanitra fahoriana mampitany zany afaka la mission tany mamerina io amin'Andriamanitra mamtotika io amin'Andriamanitra ary efa mitotika amin'Andriamanitra ny olona iaby fifaliana io zany fahafaham-pona zany ary tahaka niekeriky amin'Andriamanitra vitako miasa ampanaovana le zavatra fahatelo iaby amin'ity mission na asa ampanaovana ampitany ity andiny ny fahatelo tapany farany amin'ny Korintiana voalohany faharoapolo andiny ny fahatelo koa mampahafantatra anareo fa tsy misy olona miteny ny fanan'Andriamanitra aminao ozona Jesosy ary tsy misy mahay manaiky hoe Jesosy raha tsy amin'ny fanahy masina mampanaiky any Jesosy tompo zany hoe le mission netanina zany ahoana ny atonga ny olona anaiky any Jesosy tompo misy manaiky any Jesosy ny olona fa tsy ekeny tompo ataony ambanimbany ataony maivamaina zany io mahatonga ny olona tonga anaty seroa atio ny mahavita fahagagana ananganan'olona atio ny mahavita zao mahavita zay fa ny tena mission fiangonana dia mission tena ekena Jesosy no tompo dikan'izay Jesosy ihany mamonjy ary Jesosy ny tompo dia souverain na Andriamanitra masomanty ary ny tompo tsy misaraka fitsarana ary io dia mba misoratra anazy rehefa ekenao ny tompo Jesosy manam-pahefana amin'ny fiainanao zany lazaonao ny lanitra zany mahatonga anao ho tafiditra amin'ny lampany voninahitra zava-dehibe ao no pahatserova zany mission pastera zany mahatonga zavatra telo mission voalohany mampahafantatra ny zava-kanaka amin'ny zava-zava faharoa mampibebaka ny olona mipotika ny olona amin'ny Andriamanitra fahatelo mampanaiky any Jesosy tompo fa inona kosa ny missionao iaby inona ny mba missionao inona zavatra nasan'Andriamanitra aminao satria tompo iaby ny nasan'Andriamanitra amintsika io hivavaka ao amin'ny tany ny nasan'Andriamanitra amintsika io anorana ny tany mba ahafahana manatanteraka miasa sy olona rehetra toy voateny dia molipy fa ny fanohanana ny tanina amin'ny asa midika fandraisana anjara amin'ny asa tsy mitantona zay mahatonga azy mampahafantatra ny fanahy mampibebaka ny olona ary mahatonga ny olona hanaiky ny Kristy fa ianao tsy maintsy mandihy teny satria tsisy olona velomena-pona zay atao ambony tany fa mahatonga velometo misy programan'Andriamanitra amin'ny fiainana mampatsiaro tantara anankiray soratako iaho amin'ny dimineto tany roan-tany fantatsika tsara ny tantara misy le Jélosie famonina olona matsiraka eny an-tany zay tahity tonga dia fampikapa ny famaky tapatapadony olona amanetsy na manetsy fatompikararana enany tamana ramanitsy ataka zay le Jélosie tsy mbola izany eto amin'ny tantara zao tontolo zao fomba
famono ifandrafa ny famono zay fankarefa dia fampitetika azy ka ity olona ty nanambady valy fifanako ifandrafa izy valy izy bevoka lera matolo tera ifankaiky tera perinao vakranoloro nefa tsy mitera tera araka fomba tamin'izany fotoana zany rehefa tsy miteraka ny olona antsona le havan'ny vehivavy ary antsona le havan'ny lehilahy samy mandingana eo amin'ilay tongotry lay vehivavy daholo misy rairay zay vao teraka izy kristiana nefa vava famelan-kely ary nantsona ny fianakaviana mba hifampiavana taitaina zany satria fianakaviana mifandrafa mifahono fahatona ny kararanako zao efa mivavatsika efa nanaka andao ntsona nantsona natao fampiavana no mivita ny fampiavana teraka somansara ray avana rehefa teraka le zany tomany telo mety rehefa aveo izy mijery ray mety rehefa aveo izy mitsiky momy enina tonga dia manjy enina militra na vita misy na mpiavana fikoanako enina militra moa firy-taona ianao firy-taona ary vitanao zay misionao misona eny ao hampiatolona zavatra atao isanandro misona mifosaolona fa misona mo tsy ty olona zany hoe misy mission titombo tanterahanao reava ny missionnany paster zany atonanao any lalitra atonanao handova ny lalipany voninahitanymanina ary zany ny mission zava-panany nahoana tonga ty olona ty tafiditra ny andany zany mission paster ny missionnao halohana ny paster zay ny missionnao ko ary tena kadao menao ny paster lehibe zalady ny tamin'izao voalenao ny afatra ary ny hafatra iny ijoroana vavomeny eo amin'nivony amonanao eo amin'nivony fianakavinao eo amin'nivony toerana iasanao ary zany tena fifaliana lehibe anao ravaka tadio no endrikelikerokombatsika amin'ity volana ty manaiky ny jesosy mesia ary efa manaiky ny jesosy mesia anao manaiky ny rano ary efa manaiky ny rano mandray ny afaka ary manatanteraka zany amin'ny fotoana sy amin'ny toerana ho an'andriamanitra ny voninahitra amen.
La forma anakay, fatala kasa anakay, bisi fatala ilong ari bisa posi na kaya kasi kawawan. So kasi sa soalnya atun kita dalam kehidupan, resok kita perlu fakir kita selesai kalau kita ia, jangan mana mana. Semua toksinya kita mesti profesional. Ara kita kalau ini saya, siri kita cuma yang bisa.
tena vetivety fony farany isaina mamoana ny fiarako zay masinay dia misaotra ho amin'ny isikena misaotra ho amin'ny tanora ary misaotra ho amin'ny lehibe misaotra lafantry fakikely ianareo nasina fafena fosa isikena amin'ny faritra zay misy atsika azonao isitana misafanasa ny asa zay miaraka nitsolo ifamoveky tena siraka ary tena ny fitaotoa ka mihinaka ny zontsika ao anatin'ny fahasoavana sotra ny pasteur Jerusalem zay mahay telefone kami kami ini di sini bersama apa kondisi nesakasa dia masuk di sini anak langsung kasih tahu kita diubah tentang tahun dari kasih sudah di mati ansar urusan artinya menurutku siapa artinya kalau sudah ada sesuatu kalau sudah tidak manusia film itu menimpa bisa menjadi besar nanti ambil usaha akan suasana pasti harus ada dari kepentingan besar. Ketika aku biasa saya mau saya sebagai yang makalah dan dibantu orang Yesus itu pemberian Tuhan. Amin. Wanita cerita dari Junaja, ambil alat sejarah al-Farasa Amin. Di Provinsi Depan, distrik kepastoran Shalom Jerusalem, Indonesia. Setelah lemah, jika menanti seperti ini, miara pasti kereta tunggu suam jauh nama akan Jawa. Rasanya kereta itu soalnya tapi nanti jika jauh no ten fui futsnya ada kafiawa di awalnya saya mandulta di panmezana di fakta ada sebulansi nanawa debatnya ini dari panmezana terus jika ada yang mana di mana orang mafanda di jika di awalnya saya katakan pasti ada jenis saja itu nambahkan di sawah di farm sarasi kereta di awalnya saya berusaha fantina di awalnya fantina ada media lu mana yang zaraf ini nanti fantina pasti ada matun di karina di jamil ya di makna pasti ada manukana di tasu jenis era mu pasti ada bangkutan nama mafian tadi food point tadi fantina ada miskona
satria fantatra hoe mbola misy ny volana rehefa avy dia tsy efa miankina amin'ny pastera satria raha mey pastera fotoana zany ny danseuse dia afaka manao soamantsara raha tsy mahazo fotoana dia mandeha manokana rehetra amin'ny pastera re zany manao an'ilay famerenana tany Fort Point eny aby tsy dia olava resaka satria mandeha be ny fotoanatsika dia ndreto koa zahay pastera fika ramatoa Karina Jamela totika aminareo menakavo zay ndreto pastera ny depona sy ny loolona eto Betela raha misy olona ato anatin'ity fiangonana tia saky nanao fanekena teo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana fa vonamana sika raha miasa ampitana dia depona sy ny loolona dia fifaliana lehibe ao anay so tena ndreto rahalako sy anabaviko reto zany eo koa moa mbola mifatotra rehetrarehetra misolo tena ndreto namako reto zany miarabanareo no zao fotoan-dehibe anio zao ary dia mirasosoa ho anareo dia misy ten'Andriamanitra izay atolotra anareo amin'ny Jesosy Kristy atolotra ianareo amin'ny Jesu Kristy izao lazain'i Jehova amin'ny voaosiny dia pastera Fidy Menakavy izay nitantanako tamin'ny tanany ankavanana mba handraiseko firenena eo anoloana sy hamahako ny fehikibo ny mpanjaka mba hamoako varavarana eo anoloana ka tsy hirindrina intsony ny vavahady androso eo alohanao ary andravina amin'ny mpitaotaona sy hanorotoro ny varavarana ary napatapaka ny hidivy dia omeko anao ny rakitra ao amin'ny maizina sy ny arenana fena ao amin'ny mangingina mba hafantaranao fa izao ny Jehova izay miantso anao amin'ny anaranao dia Andriamanitry ny Israely. Dia mahiriza indrindra pastera dia mirasoana izay farany fifaliana ho anay zany dia foana sy ny olona eto anivon'ny fiangonana no manolotra izao mofomamy sy fiarana hetaheta zao fa hoe nofokena mitafiavanana fa mofomamy mitafiavanana angamba no tena marina atolotra mba hifampizarantsika rehefa fanehoana izay hoe fiongorona zay ao amin'ny tompo dia akoatran'izay ny fatotra rehetra izay mbola tsy nanao tsy nanolotra tao am-piangonana dia ngamba tonga dia atolotritsika zao ihany koa izy dia amin'izay mba tsy lava be ny fotoana raha mety ianareo fatotra voalohany moa efa nanao ina anatin'ny fatotra voalohany teo fatotra faharoa efa nanao be mbola tsy nanao efa vita ilay fatotra faharoa zay zany pastera mety fatotra faharoa fatotra fahatelo efa tazako le fatotra fahatelo nanao le vorontsikoza teo afabahe lay fatina andrahoana izy sanasitarana le fatana io sa anifanan'ilay fatiny vorotsiloza ave misy sagnanamo sy ny fatotra fahaefatra efa nanao io fatotra fahaefatra sa fatotra fahaefatra fatotra fahadimy le fatotra fahadimy atra mbola tsy nanao mazoka fatotra fahaenina vita re fatotra fahaenina misy vehivavy bare anakiroa zay valopy anakiroa asolotra hoe F6 anakiroa le valopy zay ny farany zany dia ny fatotra fafito aiza moa ny fatotra fafito sy no mandrosa le fatotra fafito le fatotra fafito zany atolotra ahety pastera tamin'ny mamako fanaraka ihany zahay hoe arakaraka ny fahalamina tamin'ny mpandray raha ohatra ka tonga dia atolotra mandrindrinkoetra dia atao raha ohatra ka tsy zay dia amin'ity fotoana manokana ty nanolorana anazy ao ary mandroso ny fatotra fafito dia sady manolotra zany le izy tsy ito zavatra lehibe ito zany volonanareo masirehitra le zavatra io
misy vonina ka zao antsika FTTM moa fiangonana réformé amin'ny fiangonana réformé anankiray tarigetra ho voninahitra Andriamanitra iry ihany fa tena reny soratra ho voninahitra Andriamanitra iray efa voninahitra fa tena le soratra ho voninahitra Andriamanitra iry Entsika mabedina tanaposaika FDL alady tanjona 6 décembre Korintiana voalohany toko faharoa ambin'ny folo andimy fahatelo voninahitra